Lafim-baovao miompana amin'ny fiompiana indray kosa nahazo ny mari-pankasitrahana amin'ny fanamboarana sy ny famarotana sakafom-biby ny orinasa Agrival. Manana ny tsiambaratelo ity orinasa ity matoa tonga amina sehatra tahaka izao. Fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny setry ny fanamboarana sy ny famarotana ireo sakafom-biby no tena antoka raha nahazo ny orinasa Agrival ny certification ISO 9001-2008. Tafiditra amin'izany ny tsiron'ireo sakafo, ny vokatra entiny ho an'ny fahasalaman'ny biby fiompy sy ny hatsaran'ny kalitao. Androany maraina no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany mari-pankasitrahana izany teny Antanety Behivato. Ny sosiete iray zany afaka mahazo ny ISO voalohany indrindra raha mametraka laminasa izay mipetraka tsara izany hoe tsy miovaova. Ny faharoa indrindra tokony mame fahafaham-po ho an'ny mpanjifa, izany hoe miaina ny fitarainan'ny mpanjifa rehetrarehetra. Ary ny fahatelo dia ny manatsara trany ny vokatra sy ny laminasa eo amin'ny sosiete. Araka ny tenenay zany nandritra ny événement iny ny tanjonay amin'ity taona ity dia mametraka ny ISO eo anivon'ny orinasa Agrifarm izay miara-miasa amin'ny orinasa Agrival dia amin'ny taona manaraka indray ny ISO 22000. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanolorana fankasitrahana ho an'ireo mpiompy, varotra ary mpanjizara miara-miasa amin'ny orinasa Agrival sy Agrifarm. Nisy 5 izy ireo dia ny mpiompy sy ny mpivarotra mendrika indrindra iray avy amin'ireto orinasa roa reto ary ny mpanjizara mendrika indrindra. Nanao amélioration be aloha ny fournisseur isaorana amin'izareo zany, tena niasa mafy zareo resaka vaccination. Dia zao zany izay mpiompy tsy manao vaccination dia efa tsy dia manana souci intsony izay amin'ny resaka hoe aretina. Ny vétérinaire zany efa mampianatra anay mpiompy hoe misy fanafody ampiasaina dia efa mirespecter an'io zay hoe tia zao jour avant ny abattage no ampiasainy ity produit ity. Fa raha ohatra hoe manana aretina ny akoho zany efa lehibe dia tsy azonay atao mihitsy mivarotra azy ho an'ny consommateur. Fa ho anay miompy zany, ho anay tena ao anatiny mahita hoe sarotra be ilay izy kanefa ny ohatran'ny zavatra hitra ihany fa menimeno ihany, indraindray ilay izy miakatra, indraindray ilay izy midina kely. Fa amin'ny ankapobeny aloha azo lazaina hoe mety ihany ilay izy. Farany dia nohararaoty ny orinasa Agrival Agrifarm ihany koa ity fotoana ity nampahafantarana ny vokatra vaovao dia ny akoho kely super mafonja sy ny fananganana ny laboratoire vaovao izay manana tanjona ny hanatsarana koa ny sakafo sy ny fahasalaman'ny biby.